031 78 033 60 640 59 Arny 032 91 901 20 Rosanne Larana Tiratsika raisina vetrany Arny antso voalohany miarabanao tompoko miaraba namana mampatrika miaraba ny namana mamsoa amin'ny teknika miaraba koa ny namana rehetra mpiaino sy ny mpiantso ny fandarana okajava ny vaovao moa malaza ankehitriny dia iny izy raha mahita iny raha mahafantatra fa ny tiako tenenina dia mahakasika an'ilay teny farany teneny namana mampatrika teo satria manaraka an'ilay famakafakana fohy teo ilay farany teo hoe sotra loatra ny filoha dia ny ahy zany tiako tenenina ny olona rehefa sotra loatra izy fa rehefa nandray fanapahan-kevitra izy dia tena tsy azo atao ninina misy ary tena tsy azo ivalozana misy satria ny antony tena mijery amin'ny maha olona izy dia manao izy ny atonga saina an'ilay olona manao ratsy fa ilay olona tsy mety ho tonga saina mihitsy dia rehefa mandray fanapahan-kevitra izy dia tena enjana ary tena faran'izay enjana misy ka iny moa zany ny vaovao anisan'ny tena manahirana zany tiako teneny manahirana zany le izy fa iny moa zany tsy dia hoe horesahana lavabe loatra fa za dia efa niteny tety foana ny eto amin'ny manodidina eto mety voara-maso fa any amin'ny faritra ny eo any amin'ny sisiny fa ny anaran'io filoham-pirenentsika io anie tena miasa mihitsy any amin'ny faritra hoentiny sasany ho fitaovana andemena olona ampiororona olona any ambanivohitra zavatra misy zany ka izay moa teto miteny foana hatramin'izay hoe reny kosa angamba hoa raha tratraka voaporofo zany zavatra zany dia tokony andraisana fanapahan-kevitra faran'izay enjana mihitsy satria zalahy manao ny ataony dia ny filoham-pirenena ny voateny hoy izy filoham-pirenena hoy izy président ohatran'izao eritrereto anie namana fa misy tôbila ny miala eto Antananarivo izy makany amin'ny faritany dia misy soratra président iny projet présidentiel nefa affaire maloto ny tenao tsy izy rehetrarehetra fa misy zany ohatra zao niraisina ohatra fotsiny teo alakamisy Namboma tamin'ny herinandro lasa iny nitondra rongony avy any atsimo le tôbila Osava teo dia mitovitovy amin'izay le kazany ny alany avy any fa teo izy voatratra eritrereto anie any Osy any amin'ny faritra Osy le zavatra ny ainga fa teo izy voatratra nefa le olona koa zany raha tratra dia mbola nanao raha matahory ihany fa le mpilaminina teo mba natokony valerany koa izy ary nanao ny asany izy dia tratra le zavatra ka ny ahy zany maromaroa ny ohatran'ireo satria ny fanadiovana ity taona ity zany dia tokony ho atao fanadiovana tokony andraisan'ny filoham-pirenentsika fepetra amin'izay satria eritrereto anie akatroko ny zao some zao ny zavatra iny nitranga tena rasany tena sarotra any le izy fa ny ahy zany ny apetrako amaranako azy dia mba aoka re ajanona amin'izay le fitiavatena ho an'izay manao anazy fa leo tsika irosa amin'ny fampandrosoana miaraka amin'ny filoham-pirenentsika io satria efa zava-dehibe ny zavatra nandraindraysika hatramin'izay dia mba hotohizana zay zavatra zay mba hiara-iasa amina tsika anampy anazy araka ny teniny zay ny tokony ho ataotsika fa dia makasitraka namana makatelo isoana betsaka ianao dia makasitraka anao ihany koa andrasantsika ny antso manaraka 034 53 031 78 033 60 640 59 Arny 032 91 901 20 eny tompoko mirabanao tompoko mirabanao tompoko efa ao ianao fa miteneny mamazanao tompoko marazany mpikabanao any zana mandidao fo be zany ny nanako Monsieur Rabac zany fo be zao izy tompo efa niresaka zay mabe tamin'irena zay elo namako dia mba hiangaviko any viva hoe misotra besaka raha zanam-pena fa voaroka ny zanakay amin'ny transport efa ela be ny eritreretrany an'izy io
dia misaotra azy zay aloha ray voalohany misaotra azy ka efa azoko efa ela be io vaovavany razanapera io faharoa manaraka an'izay tamy radio lakama tany Voapeno anamboatra anatsara ny enseignement technique sy ny fanakana rakasa ao Malakara sy Voapeno ka nisy faniriko tam'izay mamana Patrika dia anaovana anaovana conseil des ministres ao Manakara hijerena ny zavatra misy eo fa misy zavatra tsy mety ao hoe gouverneur anay koa moa tsy fantatro na miasa izy na tsy miasa zay zany mba engaviko an-tanandroa misaotra betsaka ataoko manaraka farany de farany misy lalanay eto amin'ny fokontsaniny Marobiby fokontsaniny firaisana Marobiby ka bizina zisa Marobiby dia tsy mety misy ny lalanay asa manakaizany depitenena nakaizany fa ny simdrano depitenena tompoko raha mba azo atao dia mba misy fiangaviana an-tanandroa amin'ny lalana anakiroa miala avy amin'ny fokontany Marobiby dia aremy anakireny sy de 4 kilometre saraka mba 300 metre dia tsy mbo vitany fokontany sy ny commune ve zany makasitraka makatsaila isaorana betsaka ianao dia makasitraka andrasantsika ny antsoa manaraka mirabanao tompoko eny tompoko mirabanao mamy eny tompoko mivoninahitra mamy miraban'ny technicien miarahaba ny piano ny okazava 335 any ty mamy voalohany indrindra manamafy an'le famakapakana nataonao teo mamy aty amintsika ny politika ny tena mahavariana ny jery azy mamy manay angamba mpanaraka na ny ety atoerana na ny anvelany dia ny eto Madagasikara ianao no mahita an'izany mpanao politika hoe io le filoham-pirenena tsy mety aminy nefa izy milataka ho fidiana ao anatin'le fitantanana ny firenenao hoe fitantananao zay satria ho lasa député na ohatran'izany dia rehefa tonga ao amin'izay tsy fantatra didina toetsaina hoe fa lasa mpanakorotana hoe le politika atsika manko tena terovako le mpanao politika anakiray milaza hoe aty Madagasikara izy ny politika géométrie variable zay mihitsy le izy angamba matadedy an'izany ianao mamy fa tena io mihitsy tsy mampandroso atsika eto Madagasikara satria eritreretinao fotsiny mamy misy milataka indépendant zany aty Madagasikara le zany miazakazaka be fa ny firenekafa any zany tsy mahita an'izany tsika dia l'indépendant tsy fantatra hoe maninona sy maninona sy maninona ahoana hoe anao indépendant nefa ny fitondram-panjakana ny TGV tsy tiakaky ianao mamy dia zay zany le fandeha le politika eto Madagasikara ty zao ny capitale misy karazan'olona géométrie variable be dehibe ao tsy hainao tsony dia io zany le fampandrosoana tsy mandeha any amin'izay falehany dia saina zay fisainany fa ny anay aloha tonga dia tsorinay dia ty amin'ny faritra misy anay Côte-Est province Tamatavy tsisy anakiray lopo na anakiray ary mandeha daholy ary ozy ny filoham-pirenena tany Maroantsetra hoe tena le fotoana hipokanako ny zava-bita mihitsy ozy ankehitriny nefa manahirana toroka vonjy tsika mamy ngamba mitehaka kely mihitsy ianao maheno an'izany hoe ampio anapiko anareo satria ny anay any amin'ny faritra misy anay dia tsotra rehefa milaza fa miaraka amin'ny filoham-pirenena dia miasa montre que Dieu que tout le monde puisse te voir que tu es vraiment qui alors zay ny anay fantatray fa tsy hoe nahazo an'le samboady ianao dia mifitetaka fotsiny rembourserie na manabe nanga sy manabe kibo sy manabe vozona fa tena ny anay tonga dia tsotra hoe ny ekipa miara-miasa anay tonga dia tena mametrapetraka hoe inona tsy misy jereo tsara fa tany Maroantsetra zao tonga dia ozy izy ny loolona maty amin'ny filoham-pirenena monsieur le président sotra anao fa be dehibe ny zavatra mihitsy reo fa ity zavatra ray ity mba angatahako izy dia hoe anamboary todrano zay dia raha pitsondray zahay no laharana ny fambolem-bary or mamy zany ny atao hoe ampio anapiko anareo ny zavatra tiako tenena mamy dia tsotra
itsika ho amin'ny 2028 tena za samy teny mamy zay zao dia zany tsy misy propaganda ataonay intsony amin'izany fa hoe apetrakintsika indray fa inona mbola tokony ho atao, inona ny tokony ho amboarina, inona ny tokony ho jerena fa aminay ihany aloha tsy manana ninina ho tenenina intsony zay satria zay zavatra hita rehetra fa tsy vita zay fanjakana teo aloha teo tena miteny amamy zany Roland zany efa ministre ny travaux publics, zany MMM zany efa tena ministre fa zany lalana mitena Soneranvongo mananara marotratra tsy isy nijery zany ny Roland ratsiraka mateta mihitsy naleny resosy fa iny izy iny ary izy am'izao tena mpanao atanty fotsiny hoe raha vo misy sabatra dia miteny tsy ho lasa tsy makaiza intsony zavatra tiana tenena dia tokony fanao retraite politique ngiareny fa zavatra tiako tenenina ny vahoaka mihitsy ankehitriny nefa tsy mijery an'izany hoe mpanoatra satria maro any mamy ny tantaranisy tamin'izany eto mamy aty misy zandro anankiray resako anao nentina tamin'ireny le hoe collectif de 11 candidats sa inona reny le vahoaka io le vahoaka fa naratra tonga tany hopitany tsy nijereny zareo akory zareo nitondra azy mialangalana le olona marary ry miantso vonjeo za zao anisany nanampy olona anankiray indray dia tonga dia niteny izy hoe naninanay raha nanaraka anjareo reo fomba niverinay hoe namana dia tsy manaro namana kay nariny zay rehefa tonga taty amin'ny hopitaly le anankiray zay moa dia niteny mihitsy hoe 500 000 fotsiny mba namena azy dia tsy nijery tozy nefa zao fanafody sy novidiana daholo ety dia zay no mahatonga ny olona efa maka sisiny satria le politika ataonjareo mihitsy nefa tsy misy ninina zany efa miteny mamy zao ny any nafatra taminjareo reo le zavatra lazainareo fa tsy vitanay sy le tsy tianareo ataonay ohatra nanamboatra ny rovana io zay dia misy zatra tsy tianareo dia ataovy propagande reny hoe raha tonga eo zay dia zao ny ataonay efa miteny an'izany angely le siteny raha ohatra hoe resy président dia arodanao le collégium sa ina moa le atao anaty rovana amboarina ho gaky ianao raha ohatra ho ny lany izy dia jerena ny amerenana ny barea ho tena mahamasina zany ve dia tena zany ve fijerinareo hoe zany fanaovana politika eto Madagasikara ny zavatra vita indray no alanareo ka za zany mamy merci tamin'ny fanadihadiana nataonao fototra napetraka ao androany dia ny fanaovana politika ary tokony hampandroso a Madagasikara ny jerena ny indreo le mpanotry reo efa tsy hitantsony zay tenenina io zao raha dadandralara valivalony raha ty ataingenana daholo zao zavatra miseho rehetrarehetra zao nefa tsisy mpiantsony fa rapitso miantso anao ravalomanana manaova tatitra ianao manaova fitorinana amin'ny sadeka fa zay zao ny sadeka rapitso ka za manatena mba hanao tatitra le ry hoe iantsony ekipa ndray hoe zao ny problème ny ravalomanana so drena mamy ary mambe voninahitra toy ny fanadihadiana ataotsika janona joro ary mahitsy hatramin'ny farany sodra mamy isaona betsaka ianao dia makasitraka raisitsika ny antso manaraka miraba tompoko miraba tompoko tenena mafimafy tenena mafimafy esaka kely nreto le olona malahery seza fa makeo fahivana ntsony eo da ino vaovao tamin'ny radio mantsy zay ikeo tamin'ny gazety io nitabataba hoy zany antely maraparana adinonao nga ny ferana babirozy napisarivinitsy anao nitabataba ry matora valomanana ny fitranana velona ke mbola tsy niraviny vola sy ny rehetrarehetra fa adiny angano 8 octobre 2008 nanadamina ny famaty vola ny famatsim-bola fa afangaron-dray matora valomanana ny volam-panjakana sy ny vola ny société raha natadidy ianao dia parte mataroa samihafa ke zany lapam-panjakana sy banque centrale zany fa naninona ny nasindra valomanana varavara tapaka avao amin'ny lapam-panjakana iambotsirohitra miditra tao amin'ny banque centrale aora ianao tsy vita ny mpitondra amin'izao fotoana zao ty fa za mampitovy lakana manjady miandro fitokanana andriamato président fitaritana rano makany ambovondresy makany ambosarin-drelo hoe zay zavatra tsy misy hatramin'ny sy ny tany
tonga ny rano dia efa kelikely kaiza ianao no nahitan'izany hoe misy université any Ambovombe izay eritreretin-dry zareo fa tanàna maty nefa dia vita ity filoham-pirenena ity ny anangana ny université any ka amintsika dia tsoka ihany mandosy tsika na memenina retika mandosy foana nahita ny rivotra Kotovao man satria nisy an'le resaka boinina iny mitabataba izy tao amin'ny tele adinonao nga tamin'ny anangana ny aéroport vaovao teo Ivato ny fitondràna rajona Mapiana dia nazahoan'ny Colas Sazy roa taona vokatry ny détourné manatao tao ka aleo reo hitabataba eo pitsika tsy maintsy mandosy zay mamy Saotra betsaka ianao dia makasitraka tompoko. Raisitsika ny antso manaraka. Miaraba tompoko. Miaraba amin'ny mpanajana sampitsavana Monsieur Mampatriky dia miaraba ihany koa ny mpiaiko rehetrarehetra eto amin'ny andrapen'ny vehivavy. Ny mamy zavatra mba tiako tenenina dia izao. Isika malagasy tena mila mandinika. Mila mandinika tsika satria nahoana tena efa misy zavatra manotoina antsika indraindray dia na dia hitsipitsika maso ara tsy hijerevantsika ny tombontsoa iombonana ny tombontsoa pirenena dia tena mahavita mihitsy tsika mitsambika mitsipy. Za tena te-teny hoe rehefa mba maneho hevitsika tsisy manakana antsika tsy haneho hevitra na manohitra ianao na manohana fa ny ary tena mba angatahako ataonandroa andondonako ny fosy ny fisainantsika malagasy ity fampiasana ny firazanana hoe izahay zanaky ranona na izahay zanaky ny avany ananana ny atsimo ny andrefana ny avaratra sy ny atsinanana tena mba angatahako rea aleo ajanona izany hoe nesorina ny zanakay tamin'ny toerana ohatr'izao ohatrany tsy mety loatra le izy satria tsara fa malagasy iraitsika rehetrarehetra na ny avaiza na avany andrefana ty na atsinanana na avaratra na atsimo raitsika nikatsaka ny fampandrosoana ny fiainan'ny firenetsika sy ny fiainan'ny taranakitsika malagasy tsy akanavaka tsika ka izay no mahatonga namba amin'ny angavo hoe ajabony any ny firesahana firazanana na fivavahana na inona rehefa miresaka fampandrosoana. Izay ny mafitako an'le tenin'ny famakafakana nataony Monsieur Mampatrika teo hoe ianao ane na fantatra hoe io ny mpitondra faratapony eto amin'ny firenena fa ianao ny eritreritra hoe ilataka hosidiny ianao ao anatin'ity fitondran'ity filoham-pirenena ity satria mieritretra ianao hoe hitondra ny anjara birikinao ho amin'ny fanasoavana an'le firenena dia tokony ianao zany rehefa niditra ao anatin'ilay sehatra dia tokony mitady zay mahasoa mifanoro hevitra sy mifanolosaina amin'le mpitondra faratapony dia manao an'izay zavatra mety hoe anohana anazy mba hitongavana amin'ilay fampandrosoana katsahantsika rehetrarehetra fa raha vao mbola tsy izay no mitranga fa mampiasa ny kinamanamana sy ny atokotokotsika na mampiasa ny fankahalana sy ny fialonana dia tonga ihany le fifamisaviana toerana tonga le fifamonoana toerana iza ny maty fiterta ao anatin'le izy ny taranakitsika malagasy iraisana sy ny firenena ray manontolo ny miara-mitaka ny voka-dratsiny ka raha tena mandeha amin'ny tena fahitsintsika ty tanindrazana ny fanolosaina dia mifanohana mba hitondratokavana any amin'le fampandrosoana fa tsy mifanenjika raha fa tsy izany eo dia hofingany ataoko an'ity ataoko an'zaroa ny sasany tena mahavita mitady irika sany ivelany any mihitsy ahafahana manapotika an'le fitondrana fa endry le filoham-pirenetsika tena endry rangaha le filoha raha fanevadevana ataon'ny sasany an'le filoham-pirenena za tena tsy mahazaka fa endry izy ary tena za fotsiny manao hoe aleo asiana limitiny any le izy président satria rehefa tsy miteny ene dia ny vatolampy raha hono ny anaovan'ny vorona maloto rehefa tsy miteny ary ny tsy fitenenanao eritreretiny olona fa azo atao le izy dia lasa mitsoa dia sanatria mitaizandry zareo any amin'ny lalana mivily mankasitraka Mampatrika. Isaorana betsaka ianao dia mankasitraka 034 53 031 78 033 60 640 59 ary 032 91 901 20 eny tompoko miarabanao tompoko.
Allô? Eny tompoko. Manahoana tompoko, manahoana misy Maman Patrika, dia miraba ny teknisiana, dia miraba ny voaka malagasy rehetra, Madame Lydia ihany avy dia Za vao saky teny hoe Madame Lydia za. Eny tompoko. Eny manahoana daholo tsika. Dia miraba. Mbola hevitra kely andinika kely an'ilay fiainam-pirenena eto amintsika. Tena gaga ny tena mahita an'ilay mpanao politika hoe Ray Aman-dreny. Nahita vaovao azo nahitako ny sy teny mba nisy vaovao kely zay dia revako fako moaly dia hitako ny teny taony izy hoe mba zao ny teniny raha miananay ny 13 mai raha tsy asiana ny gendarme sy ny polisy maramila dia fian'ny vahoaka io any dia mba mitany anazy raha maheno anazy izy any amin'ny tanyrazanao ary tsy azonao ny vahoaka hiaraka aminao dia metsaka vahoaka n'Antananarivo ve dia entinao atao fitaovana amin'izany aza manofy atoandro raha zany ny izy fa raha ny vahoaka malagasy zao dia tsy mieritreritra n'izany korontana zany tsony fa ao anatin'ny fampandrosoana zao saina ny vahoaka malagasy dia hiatrika n'ity fihaonana misadaiky ity satria io reren'ny vahoaka malagasy ka raha zany ny eritreretin'ny mpanao politika na ny dadan'ny zareo dia tsy ho isy tsony zany fa miteny zareo hoe Madame Lydia miteny zany mbola tsy ampitoana mpisolo amin'ny président Andry Rajoelina raha zany ny eritreretiny raha n'olo président Andry Rajoelina dia mbola tsy ampitoana ataoko henony zareo mihitsy zany tsy ampitoana mbola mpisolo andimby anazy io fa raha zao aloha mbola tsisy andimby anazy raha fitazamako anazy mbola manofonofo zareo raha hoe andimby ny président Andry Rajoelina zany ary zay aoriana amin'ny président Rajoelina dia ho sahirana satria tsy araka ny dimy président Andry Rajoelina mihitsy amin'ny asa fanataony sy vitany amin'izao fotoana zao ka raha olona midavozavoza ny aorianany eo dia momana zay andimby azy io fa za mbola miteny hoe mbola tsy teraka n'olona andimby azy satria ny olona miasa président Andry Rajoelina mazoto miasa ka zay no mahatonga amin'ny Madame Lydia manona anazy zato isan-jato ataovy ny asa président ataovy izay ampandrosoana ny vahoaka malagasy ary ataovy izay ampandrosoana n'ity firenena ity fa raha fatafitany ity firenena ity dia reren'ny président ary rerentsika menakavy misaotra tompoko. Saona betsaka ianao dia makasitraka andrasantsika ny antso manaraka. Eny tompoko, mirabanao tompoko. Allô? Eny tompoko. Miraba Maman Patrika Matanay nakatiaky mizany any. Eny tompoko. Ela tsy tafita. Tiako tenena voalohany zany dia le momba an'ireto tena mpanivaiva ny filoham-pirenena reto tena marary fo dia tena tsy mety raha tsy miteny fa zay no teneniko hoe sao dia mba tokony hoe andraisana fepetra ihany indrindra fa ity le iza tsy haiko hoe raha zanapera ve sy raha zanaperlina fa tena hoe nazobarevazo fiana tena tsy anao any zavatra ataony no tsy hitovy aminy mihitsy reo dia tena tsy maninina atao reo tsy tokony mpanohatra ny arandreo fa mpitsongolo ka mpanenjika nefa tsy matazy manomboka eto dia mpitsongolo ny anarandreo efa mivoaka mihitsy nireo isanandro inona indray tsy mety atao azao andeha ho hitana fa zany tiako tenenina hoe ao baiboly misy teny anankiray manao an'izao hoe tapaka avy any aminao le izy nefa mba nandrasana le teny tomba afaka mamerina miantso anao mbola misy fotoantsika aitsika aloha ny antso manaraka raha efa misy. Eny tompoko, mirabanao tompoko. Nahoana tompoko. Eny tompoko. Sakabetsaka marana amin'ny tenenana Maman Patrika ary mahafinaritra ny zavatra famakafakana ataonao ary miraba tsiaretrarehetra misy eto amin'ny oakazava fa tena oakazava maro ny ataontsika ity fa ny anahy dia niteneniko zany momba reto mpanohatra reto misy andeo tika le rehetra mivao raisina amin'izay ny lalàna ampiaro ny lalàna vavatelina miota mety misy le izy tena fa tsy ray aman-dreninao zao hoe nafavidy amin'izay zany dia efa ety ve zany fa ny anahy tena miteny mihitsy hoe aleo tika le lalàna mba ampiarina mihitsy satria raha ohatra hoe janona fotiny amin'izao tika tena tsy ety mihitsy fa rehefa ampiaritsika ny lalàna mangila raha fa misy anankiray tratra ny lalàna eo janona daholo am'izay reo rehetrarehetra aorianany eo reo
fa tena fasirary ntsony le faminjavonjana le filohampirenena zavatra ataon'ny filohampirenena mety ho atsika izao tsony fa ho an'ny taranaka ho any eriny ary ndray aman-drentsika teo aloha tamindreny andron'ny fantanatany reny ho anina moa zao atsika am'izao taovo zao fa nendreto dia tena tsy lezanany eo arina tsy rara ilo mihitsy aia koa nisy an'izany hoe avitan-trano dia hinan-kanina rehefa mavita-trano anao tsy homan-kanina zany tena marina zany fa zany fahatana vahoaka zany ma tsy misy zany fahatana vahoaka zany fa sahirana fotsiny olona mbola manatohoanina ke ny olona fa maninona mipanohatra raha mba manao gabine mba hanaovan'ny olona maloto eny anosy eny na eny Tsimbazaza eny fa ny anahy sady tsy manao tsy maninona fa dia manatikafina ny zavatra rehetrarehetra io fa ny anahy lalàna ny anahy tena angatahako mihitsy ny filoham-pirenena izy tena endry izy tena filoham-pirenena men'Andriamanitra atsika io tena endry io zasy hoe mampitovy azy amin'ny Jesosy fa tena mitovy amin'ny Jesosy io fa amin'ny maha-olombelona nosy raha azy tena aleo izy mba hampiatra an'le lalàna fa zay no azontsika eto Madagasikara fa taotra betsaka mety mampasirika na amin'ny fitenenana fa ienga netsika vahoaka malagasy ho tampizasara ny fampandrosoana fa dia aleo izy azakazaka foana mandrapatrona any misy akady fa zay nitsika nena zay nena hoe azy dia misy akady mbola izy neo fa aleo izy ela vidy leo amin'ny toerana misy azy taotra toko isoana betsaka ianao dia makasitraka raisitsika rehetrany ny antso manaraka mirabanao mba mangataka manolo-kevitra hoe fanao le olona vaventy le bosage reny mitsoka any andafo reny mba ampidiny reny dia le olona vaventy le ohatran'ny sorony ty sorona fotsiny fa mba ato fanadadiana dia tokony gatany ihany koa ohatra ka ilaina totra tompoko isorana betsaka ianao dia makasitraka andrasantsika ny antso eny tompoko miraba tompoko miaraba tompoko eny tompoko miawa zany hitako tena hoe olana amin'reto mpanohatry reto zany rehefa mandinika le fezan'ny filoham-pirenena iny zany tena tsiriritany zareo masy zay maharomotra ny zareo raha tsy lazava fotsiny zany fa le detitera Rivamama izy iny Ratsirasonina-Antanina moa sa izy ino zany matsy ohatrany hoe lasaka filoham-pirenena koa ny 2028 dia le manao ady amin'ny kanosy amin'le manaratsy an'ity filohantsika dia miseho tele isan'andro mivoaka amin'ny mandery manaratsy zavatra rehetra ataony hoe averinderiny hoe vy vatiny volamena mivadika vy fangamo ny filohan'ny repoblika mitazona ny kofran'io zavatra na sécurité ao anatiny iny hoe tsy maintsy izy io dia hatramin'ny hoe boline tsy maintsy misy dia atana amin'ny filoha ny zavatra io aizany tsy maintsy misy dia atana amin'ny filoha io dia ohatra manao le zany tsy mandeha amin'ny réseau ntsony fa tena miditra amin'ilay fahakarana koa iarany hoe tena ovoko voana aloha zany aratsina fa iny aty disera fantatra famantandatra eo ny 2028 indasitely mihitsy zany dia efa tena mahavariana fa ohatry ny propagande mihitsy eo amin'ny réalité vio miverina daholo ny sariny tamin'ny propagande sy ny tantarany hoe zao ny tantarany zao ny Andohany nianatra tany Afrique du Sud averinderina amin'ny télévision ohatry ny efa propagande sady ohatran'izany le mitovy ihany moa le mode opératoire moa zany tenena le zavatra rehetra miseho dia atodika any amin'ny filohan'ny repoblika daholo avily any daholo ny zavatra rehetra zay natao hoe mafy le filohan'ny repoblika matoa ataony zareo faharimbony ohatran'io fa lazany zany zany tokony jery any ny aletiarana azy ireo ny filoha satria tena marina misy koa hoe tena manao ohatrany hoe manao ohatrany hoe mandefina lefiny vola zany sa hoe za zao misy olona avy any amin'ny district any Betafy iny tena mitaraina masy olona nitarika ny vahoaka hoe tsy fidy niaraka tamin'ireo tsika fotsy ireo lasa kandidany ndala dia laso matsara dia amin'izao mivoaka zany le hoe ara-tsy toetra satria ohatra ny tena fandianana ny filoha mihitsy nataony any amin'ny district any Betafy misy hoe fitaovana tokony andreo fa nasortireo tanàna eo dia avady toerana hafa ny fitaraisana tsokombakomba amin'ny hoe olom-botendry koa tsika zay miray tsokombakomba amin'ny hoe fanaovana zavatra tsy mandalo amin'ny district any Betafy za zany eritreretra hoe mba tokony anaovana re investigation mihitsy ny amin'ny toerana iny satria izy tena mitaraina ny olona hatramin'ny resaka hoe famonon'olona zany ohatra mampiay avy hoe tena
tompona ndraiky trano'izany le olona satria misy fatin'ny olona accident ohatrany tsy azo eritreretina hoe hafahafa zany le izy misy fandrahonany isan-karazany ny fampiasana ny hoe terrain manara-penitra isan-karazany fitarainany olona fa zany mba manentanareo mba ataovy le investigation amin'ny faritra districal d'état finy mba manita sotratrika isaona betsaka ianao dia mankasitraka andrasantsika ny antso eny toko miarabanao toko hitapakisy loatsika antso hafa eny toko salama to miraba toko mirabanao mampatry miraba teknisy dia miraba namako rehetrarehetra natamin'lia namana tatay namako rehetrarehetra teny Mbakilampy Mahafotsy zay atetekia miara-mandroso ivaky ihany ty toko ia moa zany dia tokana fotsiny resaka fanao politika zany efa fava-maty andro mba anaovako atsika nakely zareo misy olona zany maty andrano zao dia efa mipotra miletika dia raha afaka efa matiko nareo nefa izy ary efa tapitry ny mombandoalaratiraky zany mitady anara tsy mitsodrano azy andre matoflorajelona ny tsofony rano na ifoary tompoko laratsiraka ivoaka ao mozele ao tsy olany zany tsony raha iny ny resaka satria olona efa tsy azany ary efa tsy ty azy aza taika amin'ny mpanao politika zany tsontsika fa olona efa tsy fidika antsony reo fanao avosika dia amdina le nyfoloantsika ihany toanana apio hanapiko anareo ary raha resaka mombany hoe présidentsika trika loatra dia raha sanatria hoe Mbakilampy ary ikakazany vorona rehefa tsy mite aza manao an'izany nareo fa misy dika ny fahatsorany ary ny olona tompoko rehefa totra zava-doza rehefa mivadika aleo tsy isy zay zava-doza zay fa manjary tonga dia kinga be indray ny mpanoatra hitanareo io le olona teny aminareo hoe tsotra aleo andeha amin'io fa misy zavatra fatany présidentsika ne mianatra présidentsika ne raha miteny andrele tsy mamaky karakakina asy nareo namanakevlakely zay tsy mandany lera midetaloatsy tika le tsika ihany ny aso azy toaniny présidentsika ary raha misy zavatra rafiraty ny lelakelan-trano eny naiza mandeha tonga dia tonony atrona ny polisy azo tony mampatrika misy oatrazao aty mba hahafahantsika manapo présidentsika fa raha ireo raha izany zavatra niteny am'zareo zany hoe mbola laingy andray hoe le fanafoty zareo zany nanao an'le fanafoty dia laingy ny tenen'ny président iny reo ne zany ny tena fahasaty sotra toko sorona betsaka ianao dia mankasitraka eny tompoko raisitsika ny antso manaraka miraba toko salama toko eny toko rahaba namanao ny paparika moramora ny radio miaraba ny piainy miaraba ny vahoaka malagasy rehetra avy ake petsapetsako milina mbobary sambainy voalohany agnamaloha misy ohatra ny vahoaka malagasy rehetra tsy akanavaka na vizy izy nafaiza fa tsy tratra ny velam-pandriky ny mpanohatra satria efa mahafantatra fa fanoerana botolo fahakalana fantatra ny vahoaka koa fa mato efa tsy faleo ny mpanohatra izy fatany fa miasa ny voaloha manarak'izay miaraba ny mpanohatra indrindrindrindra moa ngia marika ravalomanana sy ny namany eny baipasy arabainareo fa natratra ny fahaenina ambe folo taona nanenjehanareo filorajoely enina ambe folo taona anakorytananareo firenena engany hotratrany enina ambe folo taona manaraka ianareo 2009 2025 izahay miteny ty tompo dia izaho efa teneniko foana fa tsy mahita fianarana fa mijery ny zava-misy zay 2009 2025 fenenina ambe folo taona nanenjehanareo filorajoelona sy nanakorytananareo ny fiainam-bahoaka ny fanontaniana mipetraka ty zao hoe hitondra tombotsovy nanaraka anareo ve ny vahoaka maranisa ve ny eo andamosinareo anjanareo mamaly azy fa ninona olazaina ninona oambara miasy eo fitondrana zao faly zay ty mbobary sambaina mahita an'ireny amin'ny marotetreny
fa tsy hoe any Marotsietra dia aty fa tanànam-bahoaka reny amin'ny Malagasy iray manontolo ka merci monsieur le président. Hatrany koa ny amin'iny. Eto ana manao Patrika misaotra manokana ny fandarinao Gasava sy ny radio Viva satria nanapidisaka ny filoram-panjakana ity nareo fandarinao Gasava fiarovana ho an'ny koropana. Fiarovana mazava ny saim-bahoaka rehefa ianareo manazava. Misaotra an'ireo mpiatrehitra rehetra ihany koa. Soroko manokana eto le namana avy any amin'ny 67 le teny crédit ana dimanjato iny kopa tanana manokana honoro namana fa isaka maheno feonao dia me foana mazava le valintany-taninao. Dia fanjavanao tena mazava ka fantanina napetrako namana Patrika hoe rovina le fanasana an'ireo olon'ireo eto amin'ny fandarana ao Gasava. Manarak'izay dia mitodika amin'ny ministère ny serasera sy ny kolotsaina. Tafahoatra le vavatsiambina ka mba andraisipetra fa tsy mety. Ny tsinjanana manoka le raha namana manam-pahaizana be repaipasy ireny sady professeur izy amin'ny fahasalamana sady mpitsara fampanohavana fansaingy zavatra tsy nianarany indrala ina efa lalampomba sy le fahendrena ka andraisipetra rehefa manan-korotana tompoko. Rehefa misy kely adiny ty namana Patrika ny resaka farovavana karatra anao teo aty Apotomitsy resahanao tsisy langa tsisy foronina fa maso mijery miara-mahita fa raha ny zava-bita ty ny tantaraina dia tsy hoampy le 3 minity fa fotsiny mba zava-tangatahana hoe teny fokotana Mbatomaiky feona na komina Bobasy Sambaina namana Patrika miantso ny tompona andraiky tare tompoko mba hanamboatra an'ilay lakan-drano fa tena mijaly zahay. Efa teny enketo foana momba an'io lakan-drano io fa teto aloha mbola tsisy nijery ka inona fa isy hanamboatra tsy elo satria ho avy indray ny fotoam-panetsana. Makasitraka namana Patrika. Isoana betsaka ianao dia makasitraka indrindra tompoko. Andrasantsika ny antso telo sisa. Antso telo a. Eny tompoko, miraba tompoko. Alo. Eny tompoko. Manao tompoko, miraba tompoko, miraba tsitereka teo. Marina mihitsy reny raha resaka mpanoatra no tenenina. Ka ny andro ka nizako azy dia hoe tokony atao mibetsaka zany ny fanaraha-maso. Indrindra amin'ny zavatra vita, zavatra tokony raha-maso fa tena ohatrana maro mpanindany tsika tokony ho mailo zany. Manaraka zany amreto vahiny tonga tontsika marobe reto izay avy eo misadika ireo sy ny mety mbola ho avy amin'ny manaraka dia misy teny atsipoka kely ho atsika vehivavy malagasy momba ny fitafiana ny lamba satria lamba io zao io fomban-drazatsika izy io ary tena hita fa rehefa mitafy azy ny vehivavy dia tena mivoada tsara mihitsy mamilapiratra mahafatifaty ny jery azy ka ho antsika vehivavy dia ny tsika ny lamba dia asampona fa tsy atao antsoroka manajanaja kokoa izy amin'izay sady taratra mihitsy hoe izany neka fomban-drazana malagasy dia tiana feo amin'izay vahiny tonga eto amintsika amin'izao io zany mba mampiavaka atsika dia tokony lamba atao fitafy azy dia ohatra zany ny tena ilaina zany dia ny lamba fotsy. Ny lamba fotsy no tena manaja sy maniendrika amin'ny malagasy. Mahafatifaty ely iny vehivavy rehefa mitafy an'ilay lamba fotsy. Hainy tsara ny sampona azy. Iny tonga amin'ilay hoe sampika visa na sampika vanana. Dia ny alambany tsy atao lava loatra satria sarotra sampona izy raha lava loatra. Fa atao arakaraka iny manety azy eo amin'izay zavokitafy azy. Dia ny habeny indray tsy atao le feno be mandamy mameno lamosina reny fa eo amin'ny 1 centimètre iny habeny dia avalona anankiroa dia amin'izay amora sampona tsara mihitsy. Maro ny karazan-dambatra misy eto amintsika ohatra ny aron-drano, lamba lafo, lamba landy ohatran'izany betsaka ary ny lamba nifinify eo koa. Fa ny tena mety dia ny mafontsy maro mafonjafontsy izay izy mora sampona tsara raha ohatra ka hoe manahirana
mitafy azy manaraka zany momba ny volo tsy olana volo na bory na lava na inona volonao fa ny tena ilaina miavaka zany dia ny fitafitsika lamba malagasy satria tsisy manana ny fitafy mihitsy afasitsika malagasy ihany betsaka mitafy lamba fa tsy tena malagasy atsika izy fa paingopaingo na fatopatoka ohatran'izany ka mora tafina ny lamba malagasy fa tsy atao manahirana mihitsy zay mba tiako tsika amintsika vehivavy izy amin'izao misy vahiny maro tonga eto amintsika izao ia isaorana betsaka ianao dia makasitraka isika ny antso manaraka eny toko betsaka toko nanomena fitenenana ary miarabantsika rehetra mpiaino ny fandaharanao kazava amin'ny radio viva ny zavatra ohatrany mba manasa ny fieritreritra kely ihany toy izao aiza moa ny tsikia fampandrosoana ireo mpanotra voafidy ho député ve mitsikia ny fandrosoana saly vahoaka le mifidy azy no tsikia fandrosoana satria ohatrany malasa fisainana tsy mieritreritra ihany mako fa raha tahaka atao université ery Roland Ratsiraka ery Razanapera dia olona efa nanohitra foana rehetra amin'ny mandat voalohany hitondrany président Rajoelina rehefa niverina indray teo amin'ny fitondrana ny président Rajoelina dia mbola nagaga ndray fa mbola nisy olona nisidy reo olona reo indray ho député nefa fantatra fa efa olona mpanohitra anakana ny fandrosoana na nilatsaka ho kandidana filoham-pirenena laza ny sasany laza hoe andrava ny kanjany Baria andrava ny Miami sy ny sisa dia mbola magaga fa mbola ny vahoaka ndray mbola nisidy reo nefa olona efa miseho sy mibaribary zao fa hoe tsy mila fandrosoana izy ka eo zany lasa mba manasa fisainana tsy mieritreritra ihany indraindray hoe izary ny tena tsy tia fandrosoana ry zareo député mpanohitra ve sa le olona nisidy azy ho député no tsy tia fandrosoana anjarantsika tsofoky mieritreritra sotra betsaka sorana betraka ianao dia makasitraka antso ray farany ary ianao mamarana ny antso zany lasatsika zay antso ray farany zay 034 53 031 60 ianao mamarana azy any eny tompoko eny tompoko ianao mamarana ny antso miaraba mampatrika dia miaraba mipetsetra rehetrarehetra miaraba manokana ny zareo avy any maro tsetra tafiditra farany teo aloha fa nahazava-tso lehibe ry zareo tre député reo tsy tia fandrosoana na vahoaka fidy azy tsy tia fandrosoana raha misefa tsy voafehan'le mpiatsehatra ho le teknôlôjia fandrosoana dia eo zany ny eritreretina inisy teny manko teo manao propagande ny ataon'io dia zavatra tianisy tomana amin'ny fon'ny olona dia ratsy izy tsy mbola raha fandrosoana fa seza zay azy ho fandrosoana dia davy le izy voaroso seza orosoana seza le azy dia davy fa tsy orosoana fiainana ho an'ny taranaka faramandidy tsika manko efa miteny eto amin'ny okazava hoe ny atsika ny efa vity raha reo filoham-pirenena teo aloha rehetra tsisy nitady zavatra hovatan'ny ankizy any arinany tsika zao raha tokony izy azo sira rehetritsika mpiantsoantso reo fa mpianatra tany amin'ny CG tamin'ny taona 20 ny akabeazantsika ireo dia tsisy zavatra vatantsika nanomboka teo amin'ny 1 sika very teo nesa sapanana dia nanomboka teo reo fomba fanaon'ny mpanao politika mitady seza fa tsy mitady tombontso ho an'ny taranaka reo fa raha no zavatra tamin'ny eto miakatra ty firenena ty efa mba nandroso lavitra be tsika fa reo tsy tia fandrosoana ho an'ny taranaka fa taranaka mitiany androso seza ho azy ka zay dia davy le mpifidy azy isan'ny laika mba hifidy azy hoe tena maro zavatra satraka ty zany dao fididy ty fa loatrandre fombandry honorable Roland Ratsiraka reny ve no fidinao inona zany ny fidianany tamatavy azy nefa izy efa namoaka vava fa otrogisa miany lalany eo izy ho asory ndray lalana any amin'ny boulevard Ratsimilao reny
ny an'sasy portogista de ry am'rova hoarotana barea zany hoe disifity izy fa ny anazy tiany androseza ho anazy ny tanora reo nefa efa nampianarina efa 5 taona amin'ny atsony le raha namana ty 5 taona reo zarina am'le zavatra hoe mino fotsiny ihany nefa reo tsy mandray leso de efa namena koa reo teo hoe zao le mosavy zao le anina zao le fombany tsy mino reo dina zany amindreo 5 taona reo nampianarina hoe mino fotsiny ihany nefa tsy mety mino zay lazay ny olona de amin'ny atsony le raha teo hoe irarina zany hoe 5 taona manaraka indray hianatra mino fotsiny ihany slogany eny andreo zany fa tsy taterahany zavatra ampianarina anazy tokony ino izy hoe androso zany Madagasikara de tokony ino efa 5 taona aloha nampianarina hoe mino fotsiny azy ay zay Madagasikara mandroso vao 5 taona ny olona no mampandroso anao 5 taona ary nampianarina mino fotsiny ihany tsy minoko aiza ny androso de ohatr'izay foana zarina zay mampatongatra namana eny bypass tsy milaza zavatra tsara mbola tsisy milaza zavatra tsara mihitsy ao anatin'io Facebook io hoe rehetra misy kabana 3 ry misy kabana 4 fa mitady sary ratsy foana hoe ampisaona ratsy eo Madagasikara indray misy faty olona aiza indray misy lan'olana aiza indray misy an'izao aiza indray misy an'izao fa tsy mbo misy milaza zavatra tsara mihitsy zay ny antontona an'le fitondrana hoe olon-tona le fitondrana fa sarotra be ny nanongana an'io satria tsisy fikatsony hoe hosongonana eo na hotoriana izy zareo hoe itory voatory manko rehefa kelikely hoe mpitory voatory ataovy moa fa voatorina amin'ny sadeko io afaka tapabolana fa veloma to isarana betsaka ena de atsika tena mampime nefa fa ny okevitra goavana be isoranena tao anatin'izay izay ny antsony raisina tamintsika ry Piaino Jaina makasitraka makatelona indrindra to ie amarana ny fandarantsika hitondra ny famtinana foy rehefa nijerena ny faneho-kevitra de mahatsapa verimberiny zay teny zay mahatsapa ny olom-pirenena fa tsy te ny olom-pirenena maro anisa zany tsy te hiverina any amin'ny problème tsony tsy te hitodika zavatra manahirana tsony tsy te hitodika apotika amin'ny fiainam-pirenena sy apotika ny fiarin'ny olom-pirenena fa mahagaga nefa de misy olona mbola minimy voy azany ny zavatra miseho matsy de zao raha vao ianao feny fanaratsiana amin'ny faneho-kevitra sy amin'ny resaka ataonao de tadio fa ianao ny tena ratsy mandrainga aveo mam'zao ianao ny tena ratsy raha vao fanaratsiana mibetsaka ao anatinao miresaka amin'ny olona ray na maneho hevitra de tsaro fa ianao ny tena ratsy na inona ho ataonao na inona ho ataonao zay no mahakasika an'iny ny faharoa manarakaraka an'izay isorako manokana ry zareo avy any petsapetsa faritra faritra Vakinakaratra any Ambohibasambaina samy Vakinakaratra tsika fa hoe nahatsapa sy mahafantatra ny zava-bita sy ny fampandrosoana ataon'izao fitondrano zao zay nge le tenenitsika hoe antanio ny olona ny fotony hitatara sy ilaza aminao ny zava-bitany fa aza manao an'le hoe miverina ihany zay fa somary mampibe ke momezana mihitsy izy tamin'ny farany satria enjany namany raha aneho hevitra le farany teo iny le manao an'le hoe crédit 10
no mividiny etsatsira be izy no mitanisa bazo teny nefa izy tsy any akory sady tsy mahafantatra mombany any mahatonga ana miteny an'izay de zay hoe le olona ny foty raha maka maro antsetra zao anao misy fianakavianao amin'ny maro antsetra tiana marina ianao inona marina ny zava-bitany inona ny zava de mitantara izy zao ny zavatra ty zao de voaporofo mazava zany fa misy le zava-bita zay ny fomba hanamarinana an'io aza miasa saina lavitra be amin'ny fanaratsiana fanipazana lainga sy tsao za tena miteny fa iny zao iny raha namana iny teny isorana za koa mpivezivezy faritra vakinakara mahita zavatra betsaka fa ny ataoko fotsiny de mifampirisihana an'ireo tompona ndraikitra rehetra anoho ny asa tsara ao anatin'le izy aretin'eto ny tatitra raha misy zavatra ratsy hita any tsika eto amin'ny okazava de tena miteny ampanajana ny zavatra misy hoe zao ny zavatra tsy mety tokony jerenaingana na sahala am'izany misy ny zavatra hoe tena tany saina hoe zao ny zavatra izy zay ny atsika zay fa tsika tsy andeha hoe raha misy zavatra raha de iny ny andeha amavoina sy anaovana tsinitsina n'le mpitondrana sanatria miva tsy mety amintsika zany tsy mety aminay zany za kosa aloha de miteny tsy mety aminay zany ainay no miteny an'io mpitondra io io nge miaino rehefa ianao miresaka mpanajana aminy fa finaretana mivaly teny azonao de tena feno fanajana ihany ko miaraka amin'ny fanatanterahany ny asa za tena miteny an'izany zany ny zavatra misy fa isika ny olana mantsy de indraindray variana any amin'ny resaka hoe fanaratsiana sy ny ana de iny no ataon'ny sasany mifantoka be ao anatin'ny sain'le olona ao anatin'le resaka hoe manaratsy de eritrereto ny faharesy lahatra n'le olona fa omeko atsika zay le taktika raha mandeha any amin'ny faritry melaka ianao de antanio any inona ny zava-misy de inona zao de eninareo fa faty misy olona tsy maintsy any milaza ny zava-misy marina amin'ny faritra rehetrarehetra zany de ohatr'izay ny fomba hanamarinana ampitombo bebe kokoa zany ny risy-poatsika amantatra bebe kokoa ny fiainam-pirenena ny asa tanterahany fitondram-panjakana ny mpanao gazety manampy betsaka ihany koa anareo milaza ny vaovao ofisialy tsika moa teto zao mataoko antam-pagnatezi kely tsy hoe anamary tena sanatria tsy any ny fipetrany fa talohan'ny tenenan'ny filoham-pirenenany de tsika teto amin'ny okaza efa nivoy ampahendrenany mihitsy ny hoe ady mpianakaviana ny zavatra nisy teny Ambohimalaza disadisa mpianakaviana ry zareo tao nanana olana de tonga amin'io zavatra io de misy mivoy le izy resaka hafa zay tsisy tokony hidirany mihitsy na tsy fantatro hoe na le mpivoy an'le izy koa ngamba te hiditra fianakavian'le olona asa mialatsiny de avy eo afantatra makany amin'le filoham-pirenena de afantatra makany amin'le fitondram-panjakana de eritreretinareo ve olona tsy misaina io fitondram-panjakana olona tsy mieritreritra ve filoham-pirenena olona tsy anina ve mba nanana izy nanana solotena atsika teto niezaka nanazava kanjo rehefa niteny tokoa le filoham-pirenena ny zavatra tiako tenena de zao tena miaino atsika io fa aza manao an'izany hoe tsy miaino tena miaino ohatran'izany ny zavatra miseho zay zany le fanamarinana ny zavatra misy fa aokatsika tsy hodoton'ny resaka any onoony sy ny fanaratsiana sy ny tsao mandeha sy ny sisa ohatran'izany zao mivoaka vaovao matanjaka be zao io resaka hoe nisorona ny ministry ny transport misy antony matony isorona izy de reny ny antony efa hazavain'ny vaovao ofisialy de zay lao ao tsy lany olo manga Madagasikara tsy miala eo
tsy maintsy soloina satria ny asa tsy maintsy tanterahana. Ny intérim aloha zany zao dia ny premier ministre lehibe amin'ny gouvernemanta. Zay zany ny vaovao ofisialy ngeza be zany. Ny antenaina zany dia hisy olony ahavita asa tsaratsara kokoa no ny teo. Fa aloha hivoy an'izay tiany ho voizina any ary marina le tenin'le olona hoe le olona any an-dafy le tena mifona miteny hoe lasa nitsoaka sy gadra mitsoaka any raha tena mahay mody eto. Fa tsy hany miteniteny foana ny zavatra tsy ianao sady eo amin'ny fitondrana ny lasa mitsoaka any ianao no miresaka inona dia eritreritra ve anao fa hisy lanjany amin'le olona na dia mifahafantaran'ny olona fotsiny anao hoe any fa tsy afaka mody eto. Sarotra ny hainao anao miala tsiny ary sarotra ny hino anao miala tsiny. Fa raha te hiatrika dia miverena eto. Fa matoa ianao tsy samy verina eto, tsy samy mody eto dia mieritrereta fa ny ao an-tsain'ny olona nisy tsy nentina ataonao matoa ianao any miletika. Dia raha hiteny ianao tsy avelan'ny fanjakana mody zay sana amin'izao, tsy avelan'ny sana amin'izao fa sambo tany tandalàna tompoko Madagasikara. Za tsy eken'ny saiko mihitsy malagasy samy malagasy mifanaratsy sy mifamotika ao anatin'ny toe-javatra ohatra zany. Tsy mety zany. Fa maninona ianao malagasy manaratsy malagasy aty, maninona ianao malagasy manaratsy ny firenenao aty, ary maninona ianao malagasy manana filoham-pirenena ny tanindrazanao no aratsianao sy vingavingainao le filoham-pirenena. Mba mieritrereta ihany e. Dia hitonony ianao fa mpanao politika, nitonony ianao fa manam-pahalalana, nitonony ianao fa manam-pahaizana. Tsy mety zany. Tsy mety zany. Oka zava tompo. Raha riva ny fitorany famerenana toy ny mahazatra. Sorany ianao mampisoto amin'ny lafiny teknika, mampatry Andrianjanason teto amin'ny fanolorana, isorantsika rehetra tao anatin'ny fandaharana nanaraka an'izay fandaharana oka zava androany izay mandrapitafa, mandrapiresaka ho an'ny rampitso indray.